Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny Salamo 67 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 67 andiny voalohany hatramin'ny fahaenina. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miobio an Jehovah ianareo olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valiha torofolo, mihira firam-baovao azy. Mitendre tsara ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Tia fahamarinana sy rariny izy, enka amin'ny famindrampon'i Jehovah ny tany. Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra, ary ny fofona ny vavany no nanaovana ny amarony rehetra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay nan-danitro, Andriamanitra tianay ianao, Andriamanitra nahary anay ianao, ary raha nahary anay ianao dia nataonao hitovy endrika aminao zahay. Ary izany indrindra no mahatonga anay ho tafavory eto amin'ity tempolonao masina ity, amin'izao alahady maraina izao, hideranao, ankalazanao, hanome voninahitra ny anaranao. Satria tsara ianao, mpanao ny tsara, Andriamanitra marina ianao, ary Andriamanitra masina. Ary raha miasa ianao Tompo, dia tsy misy mahasakana. Noho ny fiasan'ny fainanao masina dia tahaka izao ny fiainanay. Ianao no natoy izao anay, ary tsy mitsahatra izay, fa manompo anao amin'ny fonay, amin'ny fanahinay. Ry Tompo Andriamanitra eo, manatona anao izay ankehitriny, mitondra ny fiderana, mitondra ny fankalazana anao, satria mendrika anao loatra izany. Koa raisy Tompo,
izao fanompoam-pivavahana izao ho antra-kasitrahana eo anatrehanao. Ka izay mangetaentanao, izay mitady anao fatratra, dia tena hitanao tokoa. Izay marary dia hositranonao, satria efa nitondra ny rofinay, efa nitondra ny aretinay teo ambonin'ny hazo fijaliana ianao. Koa maniry indrindra izay Tompo, ny anatrehanao izao fanompoam-pivavahana izao, mba hanisitrakao no tanteraka eto amin'ity toerana ity. Esory izay rehetra tsy avy aminao, esory izay rehetra manelingelina anay, tsy mampifantoka anay. Aok'izay Tompo, tena hita ny famirapiratany voninahitra tanteraka tokoa. Tanterao eto ny amin'ny teninao, dia ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao. Dia izay rehetra ataona eto Tompo, dia ho voninahitrao ny teninao izay horenesinay, dia hitondra hery, hitondra fanavaozana, hitondra aim-baovao ho anay indray. Entinay mijoro vavolombelonao eo anivon'izao tontolo izao izay nametrahanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay Tompo sy mpamonjy anay, no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Izao tsika dia tonga eo amin'ny famakiana ny soratra masina. Ka mialohan'ny hitsanganan'ny vavaka sy hamaky izany teny izany, dia ny hira fahaenina sy roanjato dia ny voalohany sy faharoa no ataontsika. Hitantsika ao amin'ny Isaia mpaminany toko faharoa amby efapolo andimy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Isaia mpaminany toko faharoa amby efapolo andimy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ny filazantsara araky ny Lioka toko fahaefatra andimy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny ary ny farantsika ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andimy fahaenina amby folo ka hatramin'ny faha raika amby roapolo. Petera faharoa toko voalohany enina amby folo ka hatramin'ny raika amby roapolo. Zany dia vavaka antsika angatiny fananitra. Andriamanitra tenanao anio araky ny soratra masina izay hovakinay sy hotoriana aminay indrindra rivotra. Maro ny fahateny nambaranao taminay Andriamanitra. Vafity tamin'ireny moa ny tandremanay sy nankatoavanay ry Tompo. Anio dia mbola mamitra fo aminao Andriamanitra. Ka dia miteny anao Tompo amin'ny lalan'ny mpanomponao anio. Manokatra ny vavahady-tsaina rehetra, halalany ny harena ny tenin'Andriamanitra. Tonga an'io resy lahatra
aizanay hainy tsy teny, aizanay andeha araka nisy ny fonao ny fitondrantena manontolo tompo, ary atonganay ko resy lahatra tompo. Fa ny tenao ny manovany fiainana manontolo, tenao no manzava ny saina indrindra. Ampitrombo amin'ny pomponao tsy tompo ny tenao iny indray, no ny sabatra roa lela tompo. Manindrona, manatsatoka, manitsy sy manamboatra anay tompo, fa ny mivela eto amin'ity. Miteny tompo ary ny fombanao fa amin'ny anaran'i Jesosy, indro ny mpanompoko izay tantanako, ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao amin'ny fanaiko. Hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy, tsy hiantsoantso izy na hananatra ny feony, na hanao izay handrenesan'ny feony eny an-dalana, tsy ho tapahiny ny volotara torotoro, ary tsy ho vonoiny ny lahin-jiro manentona. Hamoaka izay tena rariny tokoa izy, tsy ho reraka na ho kivy izy, mandra-panory ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy hiandro ny lalàny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahiny nakany Galili, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Dia tonga tao a Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabaty izy, ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'i Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy, dia hita ny teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy, tsy fampahiratana amin'ny jamba. Anafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Ary rehefa naoro ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy, sady talanjona no nitenin'ny fahasoavana nalaoko ny vavany, ka hoy izy: zanako Josefa va ity? Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy nanaraka izay anganongano ny foron'ny afetsen'ny saina izahay, raha nampafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianany, fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra iray izy, raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra, ilay feo nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako. Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-nipetraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina izahay. Ary manana ny teny faminaniana, atao maforona koa isika. Koa raha mandinika zany ianareo, dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazatra ao amin'ny fitoerana maizimaizina, mandra-pahazavan'ny andro, ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no tenenan'ny olona araka izay nitondran'ny fanahy azy. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Andeha hitsangatsika anao ny raha manaraka mialohan'ny toriteny.
isika riavana vao mipetraka. Itenen'Andriamanitra ny fanahinao masina dia lolalana ao am-pony tsirairay. Vakivakio ny fonain'Andriamanitra ho babo ny soratra masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka isika. Ho aminareo ny riavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mba ilazao na manao akaikinao hoe ho aminao ny fiadanana hoe taovy an'izany izy. Eny ariavana. Fifaliana ho ariavana ny mitondra ny tenin'Andriamanitra ho atsika amin'ity anio ty. Inona ny lohahevitry ny fiangonana? Miasa, teny mafy hoe tsika menakavy, miasa amin'ny ataovy mafimafina zany hoe miasa amin'ny fanahy ny tompo. Dia anday ity Isaia 42:7 no anakaratsika ny afatra Andriamanitra. Ny Isaia 42:7 ny 1 ka hatramin'ny 4 dia tahaka izao ny fomba makitsika azy. Makitsika ny ray mandeha zany ilay tenin'Andriamanitra. Ianareo tokopira maitimolaly miaraka amin'ny mpiandry sy ny dekona raha ianareo ny mamaky ny 1 ka hatramin'ny 2 ary sika fiangonana rehetra kosa ivelan'ny zareo reo zany no mamaky ny 3 sy ny 4. Dia samy miezakezaka tsara hoe ny feonay dia tsy ho resy ny sasany. Ataovy mafy tsara. Amin'ny anaran'ny tompo ary mamaky itsika azy. Amen. Boky ny Isaia riavana no manoloana antsika. Andeha hitarika antsika mianakavy ahafantatra fa ny boky ny Isaia mpaminany riavana malala dia heveriny mpandinika fa ity dia boky mpaminany mazava loatra zany. Fa ny tantara izay voarakitra ato amin'ity boky ity dia misy quadri 3 lehibe. Misy quadri firy ary miankina amin'ny vanim-potoana sy ny zava-misy no anasokajian'ny mpanoratra azy. Dia izao, misy ny vanim-potoana talohan'ny fahababoan'ny zanak'Israely. Zany hoe vanim-potoana izay nahamafiatoka ny zanak'Israely, nanompondrao Andriamanitra hafa ary nahatonga n'Andriamanitra mihitsy aza ho kivy teo anatreny zanak'Israely. Nahafeno eloka sy fahotana teo amin'ny zanak'Israely. Zany vanim-potoana zany. Lay antsoina hoe Isaia voalohany zany. Manomboka any amin'ny toko voalohany io ka hatreo amin'ny toko 7:30. Raha vao mamaky io toko io zany tsika dia ahitantsika ny fiodinany zanak'Israely tamin'Andriamanitra, ireo karazan-tsampy samihafa, ny fahotana samihafa, ka niatsony ny mpanao na ny mpaminany azy ireo iverina amin'Andriamanitra. Raha mamaky ny Isaia zao tsika any amin'ny toko voalohany, toko 2 dia fampiariariana ny fahotany zanak'Israely. Feno aretina hatrany atapon-doka hatrany apalady. Ary dia tarian'Andriamanitra ny vahoaka n'Israely hibebaka amin'Andriamanitra ka lazainy hoe misasay ianareo, mibebay ianareo, esoritsy hoe eo amin'ny lohan'ny masoko ny ratsy fanaonareo, mianara anao ny tsara. Fa rehefa miditra amin'ny Isaia 2 tsika, manomboka eo amin'ny toko 7:30 ka hatramin'ny toko 7 azafady ka hatrany amin'ny toko 5:70 azafady dia eo Andriamanitra dia mampiariary ny tantarany zanak'Israely izay any am-pahababoana. Manomboka eo amin'ny toko 7 zany ka hatrany amin'ny toko 5:70 dia zany ny zavatra hitantsika. Fampiariariana ny fiainany zanak'Israely, babo, resy, kivy, tsy manana ny tenaina intsony. Satria nahoana? Any am-pahababony ianao. Ny Andriamanitry ny Babiloniana no manjaka. Ary tsy manana ny tenaina intsony. Ary zao ny tena problema riavako ao anatin'io toko io. Zao ny tena problema. Lay zanak'Israely nanana ny Jehova ho Andriamanina dia
misy fisainana sahady tonga atao amin'ny zanak'Israely hoe tsy Jehova intsony no Andriamanitra fa ny Andriamanitra ny Babilôniana. Zany ny tena olana. Latsaka ao anatin'ny fahakiviana tanteraka ny zanak'Israely. Latsaka ao anatin'ny fahadisom-panantenana tanteraka ny zanak'Israely. Fa hoe raha mbola misy ve ianao Jehova, raha mbola hao ve ianao Jehova, nahoana ny Andriamanitra ny Babilôniana no mandrisy ianao. Zany ny ikika ny zanak'Israely. Fa zao ry havana, Isaia 4 manomboka eo amin'ny toko 7 ka hatramin'ny toko 5 dia miantsoantso Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany. Fa izany Jehova, tsy misy maharombaka izay ampelantanako, ho avy aho hamerina anareo indray, mamelona ny fampanantenana ao amin'ny zanak'Israely Andriamanitra. Ary ity boky ity dia atson'ny mpandinika hoe boky ny fampiononana sy boky ny fampanantenana. Hanorina indray ilay fanjakana atao rava, hametraka indray ny fiandrianana atao tsy misy, ary hamerina ny ajam-boninahitry ny firenena izay ny ravan'ny fahavalony. Dia zany ry havana, mafatra tiako amitaina amintsika amin'ny teny io ity, dia ny Isaia 4 ny toko 2:7 zany, izay perikopatsika dia fameloman'Andriamanitra indray, ny fanantenana, ny fampiononana ao anatitsika nanantsika hery hiatrehantsika ny adidy amanandraikitra sy ny mahampanompon'Andriamanitra atsika ka amerenan'Andriamanitra ny vahoakany ao amin'ny fiandrianany sy ny haja izay tokony ho azy. Misy voambolana eo ry havana hitarihako anareo. Ny andininy voalohany, ndao moa mba irantsika mamaky ny andininy voalohany. Indro ny mpanompoko zay tantanako dia ilay voafidiko sady ankasitra, napetrako ao amin'ny fanahiko. Toy izy amoaka fitsipika ho an'ny jentilisa. Afatra lehibe tian'Andriamanitra ampitaina amintsika ry havana androany dia zao tenin'Andriamanitra zao ny hoe mpanompon'Andriamanitra ianao. Mba teneno le namanao akaikinao hoe mpanompon'Andriamanitra ianao. Mpanompon'Andriamanitra ianao. Ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra dia atolotra Andriamanitra. Andriamanitra no manolotra anao, Andriamanitra no manome fahefana anao, Andriamanitra no mampafantatra anao amin'ny hafa fa manana ny maha izy azy ianao. Jereo tsara ilay voambolana, ilay teny hoe indro ny mpanompoko, atolotra Andriamanitra ianao. Ofisializen'Andriamanitra ny fisianao eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tany misy ianao. Ary zany no teolojia na lay firenkevitra matanjaka indrindra atao amin'ny Isaia 4 dia hoe ny mpanompony Jehova, ny mpanompon'Andriamanitra, atolotra Andriamanitra, ampahafantaran'Andriamanitra eo anatrehan'ny jentilisa, eo anatrehan'ny firenena, eo anatrehan'ny fiarahamonina izay misy azy hoe indro ny mpanompoko. Raha mba ianao moa ry havana no tenenan'ny tompo an'izany hoe indro ny mpanompoko. Tianao ve zany? Tianao ve hoe indro ny mpanompoko? Dia Andriamanitra miteny anao zany. Fa ianao zany, isika zay mpanompon'Andriamanitra, atolotra Andriamanitra, homen'Andriamanitra ny fahefany. Fa zao koa ny voalazany eto hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia tantanan'Andriamanitra. Olona manao ahoana ny tantanana ry havana? Olona mahery ve? Olona malemy, tsy afaka mitsangana, tsy afaka mandeha, na koa hoe manana faharefona, dia tantanana izy. Ny zaza ihany koa dia tantanana. Fa ianao, ny mpanompon'Andriamanitra dia mila mahatsiaro tena fa tsy tanteraka. Ny mpanompon'Andriamanitra dia mila mahatsiaro tena fa tsy mahatantana ny tenany izy, tsy mahatondra ny tenany izy, fa mila ny fitantanan'Andriamanitra, mila ny fiahin'Andriamanitra, mila ny fandraisan'Andriamanitra hatanana. Zany ny mpanompon'Andriamanitra zany. Ary zay le mpanompo hiasany ny fanahin'Andriamanitra. Dia zany mahatonga n'ilay soratra masina manomboka eto hoe ilay voafidiko tsy manana hadidy hifidy tena ny mpanompon'Andriamanitra, fa Andriamanitra no mifidy azy. Tsisy ny fidy ho kristianina zany, fa Andriamanitra no rahatonga anao kristianina. Tsisy ny fidy ho tonga dekona zany, hoe za tena anao dekona, fa matoa anao zay ny fidy tena, dia tsy sitrapon'Andriamanitra ny atonga anao, fa safidin'Andriamanitra zany. Tsisy ny fidy ho mpiandry, fa safidin'Andriamanitra zany. Tsy nisy ny fidy ho pastera, fa safidin'Andriamanitra zany. Tsy nisy ny fidy ho tonga zanak'Andriamanitra, fa safidin'Andriamanitra zany. Dia hoy Jesoa, tsy ianareo no nifidy aho, fa izaho no nifidy anareo. Dia toy izy,
nanendry anareo mba handesy amoa ary mba haretany vokatra reo. Ary ny tenin' Jesosy zany. Tsy safiditsika ry havako, fa safidin'Andriamanitra. Kenao ve zany? Maro ny vahoaka izay mandehandeha eny amin'ny arabe eny amin'izao fotoana izao, fa safidin'Andriamanitra ny nahatonga anao teto. Programan'Andriamanitra ny nahatonga anao mba ahazo ny famonjena. Ao anatin'ny lasitry ny famonjenany. Mpanompon'Andriamanitra iany. Iasan'ny fanan'Andriamanitra. Ary zany mpanompon'Andriamanitra zany dia ampitoeriko ao amin'ny fanahiko. Manana ny fanahin'Andriamanitra. Afaka miasa araka ny fanahin'Andriamanitra. Ary tsy izy tsony no mitondra ny tenany, fa Andriamanitra no mitondra azy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany ry havana no mahatonga ny mpiandry miasa. Fa Andriamanitra no mifidy azy. Andriamanitra no nametraka ny fanahiny ao aminy. Andriamanitra no nahatonga azy ho tonga amin'izany setra zany ka miasa amin'ny alalany izy. Ary sika rehetra ihany koa manana zara fanompony tahaka an'izany ny atoko-pira maitimolaly, izay nomena Andriamanitra ny fanahiny mba hitory ny anaran'Andriamanitra amin'ny ankonany, amin'ny mpiara-miangona aminy, amin'ny fiarahamonina, ary amin'izao tontolo izao mihitsy azy. Dia sahy ny mpanompon'Andriamanitra hitory ny filazantsara na amin'iza na amin'izy, satria misy heriny fanahy miasa ao aminy. Ary raha manana zany heriny fanan'Andriamanitra zany ianao, dia sahy mitory ny filazantsara. Fa ny zavatra faharoa ry havana izay ampitaiko aminao ho asany fanahy masina amin'ny mpanompony, dia zareo manomboka eo amin'ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Fa ny mpanompon'Andriamanitra dia manana ny fanetretenany mitoetra eo ambanin'ny fahefan'Andriamanitra. Dia zareo tsara fa miandra ny sitrapon'Andriamanitra hatrany izy. Hoy ny voalaza eo amin'ny soratra masina hoe andininy faharoa dia efa manomboka tsy antsoantso izy nanandratra ny feony izy. Ny andininy fahatelo tsy ho tapahany volotara torotoro na ho vonoiny lanjiro manetroka. Ny andininy fahaefatra tsy ho reraka izy na ho kivy. Miandra ny sitrapon'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Ianao zany ry havana, mahaiza miandra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ary mahaiza miandrandra ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, mba tsy hahatonga antsika ho tratra ny andro ankehitriny. Fa amin'izao fotoana izao ry havana dia malaza be mihitsy ny atao hoe évangile de prospérité, na ilay fampanantenana ny olona. Raha tonga ty ianao dia lasa ohatry zao zany daholo zao ny hitantsika, lasa publicité ny fivavahana. Fa mandrasa ny sitrapon'Andriamanitra avako. Volonao efa mitaly tsara io, aza andevahana any amin'ny vahony voloko tsony. Efa mitaly tsara inao. Miandrasa ny sitrapon'Andriamanitra, ary apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izy ihany no mahatanteraka ny sitrapony. Ary zany indrindra ny hevitry ny Isaia faharoa. Ny zanak'Israely kivy, ny zanak'Israely babo, ny zanak'Israely tsy miandrandra intsony ny famonjena, fa velomin'Andriamanitra indray ny famonjena hoe mandrasa. Fa ho avy aho, handray ianareo, indray ho any amiko. Ary rehefa tonga ao amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany isika, dia mahafantatra izay tokony heverana atsika. Eto ry havana dia hitarika ny saintsika mandrakariva, atsiaro an'izao zavatra izao. Fa Andriamanitra tiantsika, ary manana ny programa mpamonjena ao antsika izy. Saingy izao ny tsarovy, mila manana ny fanan'Andriamanitra isika. Rehefa ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra, dia io no mitondra antsika hafantatra ny sitrapony isanandro, alala ny zavatra rehetra izay tokony ho ataontsika eo amin'ny fiarahamonina sy ny andavanandrom-piainantsika. Ry vahoakan'Andriamanitra, fantatrao ve ny valeranao eo anatrehan'ny tompo, fa mpanompony ianao. Mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko ny tompo. Mangataka anareo amaly an'izao fanontaniako izao. Mahay lakana daholo ve nareo? Mahay lakana? Aiza ny lakana no mipetraka? Eny ambony rano tsy zay? Raha loaka le lakana dia maninona? Idiran'ny rano aloha, idiran'ny rano tsy kelikely izy dia avy eo maninona? Miletika amin'izay. Fa ny lakana tsy misy loaka, eo ambony rano izy, miakatra ny rano, miakatra izy eo ambony rano, sa tsy zay? Ary raha midina ny rano, eo izy.
fa ny fiainanao dia tahaka an'izany ry mpanompon'Andriamanitra. Miakatra ho aiza ny fiainana? Inona ny zavatra mety iseho? Inona ny olana indesan'ny fiainana anao na hitondran'ny fiainana anao? Fa raha miakatra io, maninona koa ianao? Fa aiza ny misy anao? Eo amboniny. Fa raha midiny io, aiza ny misy anao? Eo amboniny. Ianao zany. Tsy avelan'Andriamanitra ho rendrika ianao. Fa ny angatahako, aza lavahana le lakana. Aza lavahana ny lakana. Ny faharoa dia ity, fiainana. Mampamoy fo zao fiainana zao. Fiainana zay anevatevan'ny olona tsika manara-dian'Andriamanitra zao fiainana zao. Ka toa tsisy ahotsika ho mpanompon'Andriamanitra intsony, fa mivavaka lahady mangalatra koa latsinainy. Feno ny fiangonana mivavaka fa tsisy fijoroana vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina. Satria matahotra ianao, tsy mahatokony valeranao ianao. Mangataka dekona anankiray na mpiandry anankiray mba hitondra vola 50,000 dia mitsangana eo anao sketsa tsika. Tondrasa vola 50,000 aza matahotra dia mankanesy eo aloha. Ho hitan'ny olona rehetra. Mpiandry dekona, ela be. Malakilaky. Ao MAINTIMOLALY mitondrasa 50,000 dia mankanesy eo MAINTIMOLALY rehefa tsy handeha ny dekona. Miakara atao vitan'ny olona tsara anao. Na ny any ambony aza mahita anao. Dia hofahofay ny vola 50,000 iny ho hitan'ny olona. Mahita daholo tsika. Iza ny tian'iny atsangano ny tanana dia omena azy. Tianareo ve iny? Aforiporeto ny vola iny. Dia asany rato ndray. Iza ny tian'iny? Atsangano tsara ny tanana izay mbola tian'iny. Alatsao eo amin'ny tany eo ndray iny. Iza ny tian'iny? Arariko ary amin'ny fanaripako ary iny, iza ny akan'iny? Ry kristianina, tahaka an'izany ny valeranao. Tsy miova ny sandanao, na hitsakitsahany ianao, na aforiporitry ny fiainany ianao, na harina any amin'ny fanaripako ianao, fa ny valeranao eo anatrehan'Andriamanitra. Anao foana zany, mpanompon'Andriamanitra. Dia teneno le mpanompon'Andriamanitra eo akaikinao eo, tsy miova ny valeranao hoe eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miova ny valeratsika ry havana. Tsy miova ny sandatsika eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mba teneno koa le vadinao. Le vadinao eo akaikinao, raha misy vady tsika eo akaikeo dia hoe vadiko, tsy miova ny valeranao hoe. Azonareo ny tiako lazana an'izany a? Mpanompon'Andriamanitra tsara tsika. Nofidian'Andriamanitra isika. Mpanompona ametrahany fanahiny isika. Manana ny valeur izay ametrahan'Andriamanitra. Misy sandany ny fiainantsika ry havana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy miova ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miova ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa manana ny fanahiny ianao. Ampitoerino mahatoky mandrakariva ianao. Ary zay la ilazako hoe indray isika miova eo anivon'ny fiarahamonina. Fandroantsika tsara, rapitsika hafahafa. Fandesika tena hiavana amin'Andriamanitra. Ka tena ho mpanompon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra no mitondra tsika. Ary tsy miova isika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tena mpanompony isika. Ry MAINTIMOLALY io. Todika aminareo ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ihany koa. Itory ny anaranao. Ataovy hoe le hira fanevana azafady ny teny fanevanareo le amin'ny Salama 22:22. Tsangana mafy anareo dia mba miteny an'izany. Ataovy mafy tsara. Tena marana ve zany? Sotra anareo. Mahazo toerana ary anareo. Fa io mitory io any ka tsy mora. Tsy mora ne zany. Ary ty rahalahy eto ty ane ka tsy le eritreretintsika hoe rahalahy eritreretinao hoe tsara. Fa fahavalo ane io. Iza nareo nefa namaky an'le boky hoe ny rahalahiko no tadiaviko? Tsisy. Mbola tsisy namaky an'izay boky zay nareo a? Mba tadiavo zay fa misy an'izay boky zay. Fa le rahalahy eo io ane ka
hainareo ve zany teko zany ino zany hainareo izy tsy mora ny mitory ny filazantsara amin'ny rahalanao voalohany ny rahalanao dia lay fahavalonao lay tsy mino any Kristy lay mandany Kristy ilay lay manao tsinontsinona ny finoanao io lay rahalanao io lay horesenao lahatra sino an'Andriamanitra fa ny rahalanao faharoa koa dia ireo zay fantatrao fa miodina ao anatin'ny fiangonana fa ianao dia manana anjara amin'izany itory amin'ny olona zay mandany Kristy amin'ny olona zay mikivondoa amin'ny olona zay manaratsy ny finoanao amin'ny olona zay manozona anao mihitsy azy fa izany no itorianao ry mainty milaly andeha isika tsy ny mainty milaly ihany fa isika rehetra mihitsy ny itory ny filazantsara amin'ny rahalahtsika hanaiky ny filazantsara ny Jesosy Kristy mba tsy ho maro fotsiny ihany ka ho tahaka ny rebikondry ny fivavahana ka tonga samy marina rehefa lady fa iainana ny filazantsara n'Andriamanitra iainana ny filazantsara ny Kristy eo anivony andavanandrom-piainantsika any amin'ny adidinao zay atrehanao any amin'ny asa velotenanao dia ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky anao tsy miova ny valeranao ry mpanompon'Andriamanitra apetraka Andriamanitra amin'ny sitrapony anao handeha araka ny fanahainy anao taridalana anao ny tompo raha feziko zay rehetra nambarako teto zay dia zao ny voalaza ny soratra masina ny mpanompon'Andriamanitra zay asany tompo dia zao mpanompo no tendren'Andriamanitra io mpanompo no fidin'Andriamanitra ianao mpanompo natson'Andriamanitra ianao mpanompo tantanan'Andriamanitra ianao ary mpanompo zay asany fanan'Andriamanitra io dia ianao zany manana fanetreteny ianao manaiky ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao ary hoentin'Andriamanitra araka ny sitrapony ianao ny fiainanao dia fiainan'Andriamanitra ary ataony mandeha amin'izay sehitraky ny fony izany mpanompony zany lazao ary le namanao akaikinao hoe mpanompon'Andriamanitra ianao any tsy miova ny valeranao entin'Andriamanitra araka ny sitrapony ianao taovy an'izany izy averintsika ary zay tenen'ny pastera mpanompon'Andriamanitra ianao tantanan'Andriamanitra ianao entiny araka ny sitrapony ianao apetrany ao amin'ny fanahiny apetrany ao aminao ny fanahiny voafidy ianao mpanetry tena ianao manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao mitory ny filazantsara amin'ny rahalanao ianao amen manoloana izany sitrapon'Andriamanitra nambara tamin'ny toriteny izany ry havana dia mahatsapa isika fa tsy nahatanteraka izany nanota teo anatrehan'Andriamanitra isika koa dia hivavaka hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra hivavaka isika ry tompo Andriamanitra eo misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay mampafantatra anay ny amin'ny sitraponao izay tokony ataonay ankehitriny anefa izay dia mahatsapa fa tsy nahatanteraka izany sitraponao izany nampahafantarinao anay teo fa mpanomponao zahay tantananao zahay ary ianao mihitsy no niantso sy nifidy anay ho mpanomponao miasa amin'ny fanahinao ianao ary tianao zahay hoe hanatanteraka ny sitraponao nampahafantarinao anay teto fa tsy miova ny santanay eo anatrehanao manoloana izany efa tompo dia mahatsiaro izay fa tsy tanteraka teo anatrehanao miovaovy izahay betsaka ireo raha tsy nataonay tsaraka ny sitraponao nampalahelo anao tompo mamindrafo aminay tsy ho avy antsomarina ianao tompo fa ny mpanonta hibebaka ho manantona anao amin'ny fanetretena izay ankehitriny diovy izay dia dio sasao madio izahay ho afa-pahotana tompo
mamindrafo aminay, amelany elokay ary valio ny vavakay. Andriamanitra marina ianao ary Andriamanitra masina, Andriamanitra mpamindrafo, koa izany indrindra no asahinay mangataka ny famindrampo sy ny famelan-keloka avy aminao. Dia mino izay Tompo, fahamaly ny vavakay ianao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Malala, raha mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo mpitsanganana ny famelan-keloka omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo Andriamantsika, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka atonga anareo andeha araka ny lalako, tsy hitandrina amin'ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary horainareo aho, ary anareo zanako lahy sy zanako vavy, hoy Jehovah Tsotoa. Fa ao amin'ny Kristy Jesosy, ny lalàny fanainaina no nahavaka antsika tamin'ny lalàny fahotana sy ny fahafatesana. Ho ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa voavela ny elokareo, ary amin'izao sisa izao dia aza manota itsony. Amen. Sambatra ny olo izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olo izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Ni
olona voavela heloka ariavana dia samy manambara ny finoany eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Koa isika hiaraka anaiky sanambara ny fanekam-ponona kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekam-ponona fahaefatra. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika. Hiaraka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaikitra amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Tsy araka ny teny nataony Andre hoe efa nahita ny Mesia izahay. Tsy araka ny teny nataony Natanaela hoe Raby ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Tsy araka ny teny nataony Samaritanina hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Tsy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ianao manana ny teny fiainana mandrakizay, ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Hipetraka ny fiangonana. Sao dia hira ny atoko-pihira.
tonga eo amin'ny asa fahavolombelona isika izao ka angatahana ny tompon'andraikitra mba hanao ny fampianarana dia ny fikambanana mpiasa amin'ny fahasalamana izany. Dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miarahaba ny atopira maintimolaly. Andriamanitra ne hanampy anareo amin'ny asa fitokana izay ho ataonareo. Ny fampianarana ataontsika androany dia mikasika ny tandremana tokony ataontsika amin'ny fotsika. Mialohan'izany dia andehantsika hamaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko fahaefatra. Ohabolana toko fahaefatra andininy fahatelo amby roapolo. Ohabolana toko fahaefatra andininy fahatelo amby roapolo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no eviany aina. Arak'izany dia mikasika ny fotsika no tiana ho ampitaina amintsika androany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia tsy miangavy atsika hoe aoka mba hitandrina fa mandidy atsika tandremo. Tokony hitandrina ny fotsika zany isika tsirairay avy. Inona ny tokony ho tandremantsika? Misy zavatra dimy tokony ho tandremantsika mikasika ny fotsika satria ny fotsika zany ny fototry ny aitsika. Misy tarehimarika anankitelo omena antsika 0530 aotra 530. Ny aotra dia midika hoe 0 tabaka et alcool. Eto dia mankasitraka ny sampana vokovomanga izay efa mampianatra antsika amin'izany fitandreman-teny izany. Tsy misy zany paraky sy sigara, tsy misy toaka, zava-pisotro misy alcool. Ny faharoa, ny 5 na ny 10 dia karazana legioma sy fruits, izany hoe voankazo sy legioma zany 5 tokony ho sakafoantsika isan'andro. Sakafo lanjalanja zany no hoantsika isan'andro. Maintsy ampidirina zany ny karazana voankazo sy legioma 5 ao anatin'ny sakafontsika isan'andro. Sakafo tsy atao be sira. Ahena ny sira tsy hohanina ny matavy be avy amin'ny biby fa ampirisihana kosa ny fihinanana menaka avy amin'ny zavamaniry. 30 minitra indray zany dikan'ilay hoe 30. 30 minitra mampiasa vatana, asa fampiasam-batana. Amin'ny teny frantsay hoe activité physique régulier, izay mifanaraka amin'ny toe-batana tsirairay azo vavana izany fampiasam-batana izany. Tsotra ho an'ny olona rehetra ny fandehana tongotra, ny fitaingenana bisikileta, ho an'izay matanjaka zany manao hazakazaka kely. Dia zavatra ialana amin'ny fiainantsika andavanandro koa tsika efa tratra n'ity rotorotom-piainana ity dia nalalana kely tokony vitantsika ditongotra ary dia andehanantsika tomobily. Aoka re mba andehanana tongotra izay lalana akaiky dia raha miakatra etage tsika, miakatra ambony rihana zany, ny ambony rihana ray na roa dia mba tsy andehanana ascenseur fa andehanana tongotra. Dia fahaefatra, mila misotro rano ny olona tsirairay. Raha te ho salama tsara, rano tsotra fa tsy kafe, tsy dité, tsy jus. Farafahakeliny 2 litatra, fa ny tena tsara zany 2 litatra sy tapany isan'andro. Dia fahadimy, tsoroana ny rarin-tsaina, stress hozy izy ny vazaha. Ina zavatra betsaka mantsy izao nefa manahirana amin'ny fiainantsika rotorotom-piainana andavanandro. Nefa azontsika ialana izany. Ny activité physique ohatra dia efa manala antsika an'izany.
afaka manao koa tsika le amin'ny teny frantsay moa hoe respiration profonde, miaina lalina zany tsika, fomba fiainana afaka ataon'ny olon-drehetra mandritra ny 10 minitra itelo isan'andro, foana betsaka, lalina zany ny rivotra avy eto amin'ny orona dia avoaka avy eo amin'ny vava, 10 minitra itelo isan'andro no anaovana amin'izay. Dia mila miala voly kely ianao, mamaky boky, na indray mandisa-kerinandro mijery expo, mijery varotra fampisehoana zany, mamaky boky mahasoa. Ary ny tena lehibe indrindra koa ny torimaso. Ny torimaso tsy atao ambany zavatra, tsy miaritra mijery télé mandritra ny amin'ny 12 alina vao atory ohatra. Fa mba matory ianao farafahakeliny adiny 9 isaky ny alina. Raha voatandrina izay rehetrarehetra izay manana fo ara-dalantsika. Fa ho an'ny zokiolona efa mihoatra ny 70 taona kosa na 50 taona dia tsara raha manatona mpitsabo, manao consultation moa zany, manao fizahanana amin'ny dokotera indray mandeha isan-taona. Dia anamafisantsika n'le hisoroana ny stress koa zany tokony manao tezitezitra amin'ny zavatra tsisy dikany, mila manana fotony, mahay mandanjalanja ny zavatra miseho, manana fo mahay miatrika ny zavatra miseho tsika. Dia entintsika maka fianarana ho an'ny ten'Andriamanitra amin'ny fitonian'ny fotsika, dia jerentsika eo amin'ny ohabolana toko 15. Ohabolana toko 15 andininy 17 sy ny ohabolana toko 17 andininy 12. Ohabolana toko 15 andininy 17, ohabolana toko 17 andininy 12, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny foravoravo mahamiramirana ny tarehy, fa ny alahelo ny fo mahareraka ny fanahy. Ny foravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Dia izany fampianarana tsotra izany atao amin'ny anaran'i Jesosy, ary mba ho fiainantsika isan'andro araka ny toteny teo, fiainana andavanandrontsika. Nahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Andeha hiroso amin'ny vavaka fangatahana isika ray avana ankehitriny, angatao amin'Andriamanitra izay etaetanao, izay fanarinao lazao amin'Andriamanitra, tampamaly vavaka izy, hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao izay fa Andriamanitra azo iankinana ianao, Andriamanitra azo ianteherana ianao. Manana an'iza moa izahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ianao no azonay angatahana, ary ianao dia mpamaly vavaka. Afaka manome anay izay rehetra angatahana ianao. Ho ankehitriny izay dia mangataka aminao. Ahoreno aty anatinay ny finoana sy ny fanantenana ianao. Izahay izay efa nanaiky anao, ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanay. Dia ankehitriny izay dia manavao izany fanoloran-tenanay izany ho anao. Tompo, tianay raha ianao mihitsy no monina aty anatin'ny fonay. Tianay raha ianao no loha lalanay sy vody lalanay mandritra ny androm-piainanay rehetra. Tianay raha ianao no ho tomponay sy mpanjakanay, ary tena onona ty anatina tanteraka tokoa. Tompo, raha ny herin'ny tenanay dia tsy havita anatanteraka ny sitraponao zahay, na dia mitonona ho mpanomponao aza. Koa ilay fainainao masina Tompo no ampitoero aty anatinay, ary ampianary koa zahay anaiky ho tarihin'izany fainainao masina izany, ka tsy andeha irery zahay fa hiaraka aminao mandrakariva. Ankehitriny izay Tompo dia mitondra ambavaka ny fiainan'izao fiangonana izao. Maro ireo asa izay kasain'ny fiangonana ho tanterahana. Tompo, akinina feno eo am-pelitananao izany.
ianao no anatanteraka fanenay dia fikasana fotsiny ihany. Esory ireo sakatsakana izay manelingelina, izay mety tsy ahafahana manatanteraka izany. Aoka ianao Jesosy no hiasa manan-kery, fa raha miasa ianao dia tsy misy mahasakana. Mivavaka izay ho an'ny kristianina tsirairay avy, manana ny manahirana avy, manana manahirana azy avy ny tsirairay avy. Ianao no mahafantatra izany. Valio ny vavaky ny mpanomponao Jesosy, tanterao ny fanariny. Ao ireo marary, efa nitondra ny rofinay, efa nitondra ny aretinay teo ambony azy fijaliana ianao. Ianao Jesosy no hanafaka, satria ny tenao dia milaza fa raha ny zanaka manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Taio ireo tompon'andraikitra rehetra eto anivon'izao fiangonana izao, ireo mpiangonana, ireo tompon'andraikitra rehetra ny amin'ny sampana tsirairay avy, ireo mpikambana rehetra anatin'ireny sampana ireny. Ianao Tompo no ampahery azy ireny amin'ny asa sarotra izay tanterahiny. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ny fiainana andavanandro. Omeo anay izay rehetra tokony ho anay. Ary aro-tsay aminay ny fiadananao, ny fahasoavanao izay ampy mizara ho anay tsirairay avy. Vavaka izay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ta io izany fiangonana izany, mba tena hitoro-marina anao Jesosy Kristy. Ny tompon'andraikitra rehetra, ao amin'ny mpiandraikitra foibe, ny mpitandrina, ny any amin'ny fitandremana tsirairay avy, ta io ary ianao no aoka hotoriny. Ny firenenay koa dia kinay feno am-pelotananao. Ianao no hanala ny fahasahiranana, ianao no hampanjaka ny fahamarinana sy ny fandriampahalemana. Dia aoka Tompo, ny vahoaka malagasy rehetra mba hitodika aminao, ampafantaro azy fa ao aminao irery ihany no misy ny maharitra mandrakizay. Aza velo hovariana sy hosondrina amin'izao fiainana izao ireo izay mbola tsy mahafantatra anao akory. Ny fainanao masina Tompo no angatahana hiasa amin'izy ireny ihany koa. Betsaka ny zavatra tiana angatahana aminao Tompo, mahatoky izay efa omenao anay izany. Ianao Jesosy Kristy no Tompo fiainanay, ary ankehitriny koa dia tsy adinonay mitondram-bavaka ny antoko-pihira maintimolaly. Ta io ny asa fitoriana, ny filazantsaranao izay tanterahan'izy ireo. Ianao no anatanteraka ireo tetikasa rehetra izay kasainy ho tanterahana. Ampahery azy ireo hatrany ianao ary ampahomby azy amin'ny asa rehetra izay ataony. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany, ary mahafalanay manambatra izany amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra fezay manao hoe rainao izay ny an-danitra. Masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Hoe ny ny anatsaza ao anay, ary mamilany lokay, tahaka naminasay miloka taminay. Aza mitondra ny fakapana, manafahana amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Sao dia anao ny hirany ny atoko-pihira.
Zaho dia tonga amin'ny fiarabanana atoko-pira maintimolaly isika. Hanao ny hirany izy ireo dia aorian'izay dia hitsangana etỳ anoloana ny birao handray fitenenana ary varabe fiangonana. Amin'izany fitoriana ataonay izany dia anio amin'ny 3 ora zao izahay dia anatanteraka concert. Efa teneniny sekretera fiangonana ihany tamin'ny herin'ny androany izany concert ho tanterahana izany fa miaraka amin'ny poisson de mer izany. Tsy ny poisson de mer araka ny voalaza no hanao concert ohatrany hoe gâteau concert, tsy ny gâteau no hanao concert fa ny antoko-pihira no anatanteraka izany. Misy billet efa namidy any amintsika any 5,000 ariary ny vidiny. Izany dia entitsika takalon'izay rehefa miditra atontsika amin'ny hariva dia mahazo anatin'ny barkety misy trondro anatanteraka concert. Efa teneniny sekretera fiangonana ihany tamin'ny herin'ny androany izany concert ho tanterahana izany fa miaraka amin'ny poisson de mer izany. Tsy ny poisson de mer araka ny voalaza no hanao concert ohatrany hoe gâteau concert, tsy ny gâteau no hanao concert fa ny antoko-pihira no anatanteraka izany. Misy billet efa namidy any amintsika any 5,000 ariary ny vidiny. Izany dia entitsika takalon'izay rehefa miditra atontsika amin'ny hariva dia mahazo anatin'ny barkety misy trondro anaty barkety izany. Izany anefa tsy manakana antsika tsy ho tonga raha tsy manana izany tapakila izany fa tongava isika rehetra hanotrona ny sampana toko-pira maintimolaly indrindra hanome voninahitra an'Andriamanitra. Dia manarak'izay ihany koa dia ao anatin'izay concert tanterahana izay dia isy olona anankifolo eo araka ny billet izay hosarihana no ahazo barkety manokana izay misy
amalina sy henakisoa efa masaka daholo ireo zavatra nytononona ireo. Misy olona 10 eo zany ahazo izay amalina sy henakisoa izay. Dia manentana antsika tsirairay avy mba ho tonga anotrina ny sampana tokopira maintomolaly. Ny sampana tokopira maintomolaly ihany koa dia manana ny budget 2016 na hoe teti-bola 940 ao anatin'ny budgetnay dia misy ny tsangambato ary nona fa ohatr'izay daholo ny budget ny sampana sy fikambanana tsirairay avy. Misy ny tsangambato izay ho atolotray mitentina 400,000 ariary ary ao anatin'ny budget ihany koa dia misy fanampiana ho an'ny vady amanjanaky ny mpitandrina nodimandry, vadina velany mpitandrina nodimandry zany izay mitentina 100,000 ariary. Atolotray amin'ity androany ity zany vola izany satria izay no efa programme tanterahana izany ary ho tontosaina amin'izao ora sy fotoana izao. Ny fanentanana ataoko dia manentana ny tsirairay avy izay na manana feo tsara na feo manahoana ny feony ny sampana tokopira maintomolaly dia mandray antanandroa izay rehetra vonona anatevina izany. Isaorako indrindra izay efa nanolo tena ao anatin'ny katekomène, misy efa nanolo tena dia isaoranay raisinay antanandroa tokoa izany. Betsaka ireo izay liana te hideran'Andriamanitra tsy ny ety an-tany ihany fa ny any an-danitra ihany koa, dia izay no faniritsika hiaraka hihira ao an-danitra ao rehefa tonga ny fotoana dia lahantsika amin'izao fiainana mandalo izao. Dia manarak'izay tsy kely indrindra fa lehibe indrindra dia ny fisaorana ny mpitandrina randriamanantena izay nanaika hitondra ny toriteny tenin'Andriamanitra tamintsika iteo. Dia misaotra anao indrindra izay Andriamatompo mpitandrina noho izay fandavan-tena nataonao izay, na dia fantatray tokoa ara fa avy nitory tany amin'ny fiangonana hafa ianao tamin'ny maraina teo dia tratranao tsara amin'ny fotoana tamin'ity andro anio ity. Dia misaotra anao izahay sampana tokopira maintomolaly, tsika manan-karena mpitokoteny, manan-karena mpitandrina, ka na dia tsy eo raha mpitandrintsika mahita mpitandrina hanambara ny afatr'Andriamanitra foantsika. Fa ny voninahitra rehetra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, fa isika dia fitaovana fotsiny ihany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'izao alahady izay tondranam-bavaka ny atokopira maintomolaly izao. Sarotra tokoa ny asa izay sahaninareo koa miarahaba anareo. Andriamanitra no mbola nitahiry anareo na tsara anareo izao ary mbola tafatsoroanareo hatrany mandraka izao. Ny tenin'Andriamanitra izay atolotra anareo dia ny ao amin'ny tantara faharoa toko 7 andiny faraka 10 tapany fara manao hoe mahereza ka mahefa ary Jehovah ny omba izay tsara. Mahereza ka mahefa ary Jehovah ny omba izay tsara. Tsara ry atokopira ny mideran'Andriamanitra, tsara ny mihira an'Andriamanitra, tsara ny mitory ny anaran'Andriamanitra araka ny teny fanevanareo teo. Koa omba anareo aneny Tompo, omba izao atokopira maintomolaly izao aneny Tompo, koa mahereza ao amin'ny Tompo. Fa manarak'izany dia hitondra teny fampiarezana ho anareo ihany koa ary hitondra mbavaka anareo ny mpitandrina mpiara-miasa. Miarahaba ny atokopira maintomolaly. Inona ny zavatra hitantsika? Sangana kely ny maintomolaly rehetra. Inona ny zavatra hitanareo?
misy défi ao a. Inona ny défi andry zareo? Za zao nietrehitra hoe mainty molaly dia mainty daholo ny akanjony zareo. Izy ty fotsy molaly fa tsy mainty molaly. Ka tena misy défi zany. Misy défi zany. Ary za ro mainty molaly dia tena mampahery anareo a. Tena mampahery a satria raha nahery ny feokiranareo teo a, antonikiranareo a, tena misy valeur tokoa ianareo. Ao ny valeur. Ary eto zany a dia tena mahereza ianareo. Tena mahereza anareo satria ao aminareo lay hery. Ka mialatsiny amintsika topira sasany fa mainty molaly aloha zao ny resako. Ka mainty molaly zany a, tsy mainty molaly tsony io zao fa fotsy molaly io a. Voaka an'Andriamanitra io. Ary za zao ny tenen'zareo fotsifotsy ny thème marapitsy pasteur dia nataoko fotsy ambony ambany koa ny anakandro any. Fa tena ny aiky mihitsy aho hoe misy zavatra ngeza be tiany zareo ampitaina amintsika. Ka ianareo no original. Zay a, adidio zay voambolana zay. Zay no original hoe. Zay a, original anareo. Tena ianareo ny tompony zany. Ka dia mahereza ianareo a. Sika fiangonana dia tena iantaniko mba hitombo ny isan'ny mainty molaly. Andao hoe anao hira anankiray tsika hira fa 470 ny andiny voalohany ihany. Dia mitsangana zay tonga dia vonina hiditra mainty molaly zao. Mitsangana eny ampitoerana eny. Fa reo no original. Zay te hisafidiny original tonga dia mitsangana. Andiny ny voalohany ihany. Anankiray ary hitan'ny tompo eto androany dia mahazo ny original izy. Melohan'ny vavaka zay a. Aza menamenatra mihitsy a. Aza menamenatra mandeha ny raha hoe raiky fenoantra itiny zanakao ny foko dia mahantra raha lavitra anao manatona avy hatrany tsangana sika zay vonina anao mainty molaly. Aza menamenatra mihitsy ao anatin'izany iry zany. Fa mahita anakorontsangana iny ambony iny a. Fa mahita anakorontsangana iny ambony iny a. Raiko fenoa itiny zanaka ny foko dia mahatsarana. Aza menamenatra, aza menamenatra mitsangana. Aza menamenatra ny karakaina kareraka ny aina ry raiky fenoantra itiny zanakao fenoa itiny zanakao ny zanakao ny foko dia mangataka ny dekona eny akaikin'ren'olo reny zany a soratiny anarany dia atero aty amin'ny brao, atero aty amin'zareo aty amin'ny mainty molaly. Soratiny anaran'le nan'olo tena rehetrarehetra teo a dia atero aty zany le izy fa tsy nampitsanganako anareo taty. Nahazo farafahakeliny tsika teo hitako teo a eo amin'ny 6 eo ny voasora hitako masoko fa tsy fantatro anampy anareo zany ry mainty molaly. Fa ny aty ambanimbany aty riko riko mbola misy anankiray ryamizoronjoron'ire dia tsy hitanareo. Dia ho an'izay menamenatra teo rehefa avy eo manaova ohatrany isatisy ohatrany Nikodemosy amin'ny alina no mandeha manatona ny tompo dia manatona moramora any aza menamenatra mihitsy fa dia any ianao mandeha any. Dia za hoe président misy koa ny telefona dia atsoy za hoe dia ho isanareo a eny ary sy vavaka ary isika fa zao ny tenin'Andriamanitra zay novakina teo a dia mbola veriko ihany. Indro ny mpanompoko izay notantanako zay fa nofidiko a lay nofidiko sady ankasitrahako napetrako ao amin'ny fanahiko. Dia ho anareo zany raha mainty molaly a dia ho tanterahanareo tokoa ny teny fanevanareo a dia nitory a ny anaran'ny tompontsika amin'ny rahalahanareo a sy izay rehetra mila izany. Ivavaka isika. Ndreo ny atokopira mainty molaly Andriamanitra. Ny safidy ianao
safidy ny tory ny filazantsaranao amin'ny rahalany. Eny manerana izao tontolo izao mihitsy azy araka ny teny izay noentin'ny mpanentana teo, tsy hijanona atao amin'ny fiangonana ihany. Misaotra tompo, misaotra ihany koa ny amin'ny dingana na nataon'izy ireo nametraka tsangam-bato, tsy ho an'ny fiangonana ihany fa ho an'ny vadina velan'ny mpitandrana sy ny ankona. Misaotra re tompo, mankasitraka anao, manan'olona tokoa ianao Andriamanitra, hitsinjo reny mpanomponao reny. Ankehitriny dia tahion'ny fiainana, ny fandaminam-potoana rehetra araka ny programa ifanalamany, ny budget napetraka nandeti-bolana kinona izy ireo teo anatrianao, ho tanteraka an'izany tompo. Ho tsangam-bato lehibe ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao eto anivon'izao fiangonana izao. Ka io manokanareo nanolo tena tamin'ity androany ity, nanolo tena hiditra ho amin'ny atoko-pihira maitimolaly. Iny ireo izay mbola misalasala, na ireo izay manana fandavatena fa mbola any anaty any tsy mivoaka, dia nao Andriamanitra no aokane ampirisika sy anentana, ampirehitra ny afon'ny fitiavana anao sy ny fitoriana ny filazantsara. Hanolo tena ho anao reny mpanompo reny amin'izany asa tsara zany. Dia tehirizy ho anao hatramin'ny farany tompo, ny fanekena ny ekena reto mpanomponao teo anatrianao, fa ho masina sy ho marina amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao. Zany rehetra manso ny fiainanay tompo, satria mpanomponao zay, indrindra reto fiangonana manontolo izay niaino ny teninao tamin'ity androany ity, dia tsy diso anjara ihany koa amin'ny fitoriana ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra sy ny olona manontolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka amin'izay nareo ka. Eo anatrehan'izany dia indreto ny mpitandrina sy ny mpirao-piangonana misolo tena ny fiangonana manontolo miarahaba anareo, dia mahefa avy mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, omba anareo hatranin'ny tompo. Sao dia tonga eo amin'ny filazana raharahany fiangonana isika. Ary dia mbola miarabantsika mpianakavin'ny finoana rehetra amin'izao alahady fa efatra amin'ny volana May 2022 izao. Miaraba ny mpiandry izay avy any amin'ny fiangonana rahavavy izay tonga miara-mivavaka ary hitondra ny asa fampahirezana eto amin'ny fiangonana. Ny tompo any amaly fidianareo ary dia isarona indrindra ny fiangonana izay solonareo tena amin'izao asa fanompona izao. Mamerina ny fisaorana ny mpitandrina Randriamanantena Jean-Jacques Séraphin ny amin'ny mandavatena izay nasehoanao, amin'ny fahatongavanao miara-miombam-bavaka aminay eto, ary indrindrandrindra mitondra fampahirezana sy ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny fiangonana. Izy moa dia filohan'ny filompanampy ao amin'ny Sampatia Foibe, tsara ho fantatsika ihany izany. Misaotra indrindra amin'ny fiara-miasa, fa dia efa nisy ihany ny fiara-miasa izay efa natao. Tonga ianao zao ndray mbola misy, tonga ianao raha mbola misy manaraka mino sy mahatoky izay, mbola ho avy ianao.
Ary dia manantitra ny fiarabana ihany koa ho an'ny atoko-pira maintimolaly amin'izao alahady izay nanambavaka anareo izao. Mampahery anareo amin'ny asa izay efa nifidianan'ny tompo anareo amin'ny fitoriana ny filazantsara akira. Araka nefa ny Maria indray aman'ireny mpitandrina teo dia izay ny manahirana amintsika mpanompon'Andriamanitra miakanjo fotsy tony. Tsy anareo ihany manana ny dekona na iretsy-piany retsy manahirana be satria tena mila maneo an'izay ilay hoe fahadiovana tsy ny ivelany ihany fa ny anatiny ihany koa mba ho tahaka an'izao ny amin'ny endriky ny fotsika izay ao anaty ao. Fa raha tsy izany sika dia tsy tonga amin'ilay teny pastera teo hoe original fa piraty fotsiny tsika raha vao tsy tovy amin'izao endriky ny fahafotsitsika ivelany izao ao anatintsika. Ary dia mampaherantsika amin'izany rehetra izany zay hoe tsy ho antsika maintimolaly ihany fa na dekona na mpiandry nizaniza dia mampaherantsika amin'izay asa izay raha mitory fitiavana kira, mitory fifaliana kira dia tokony hita eny amin'ny endritsika izany mitory fifaliana hiteny hoe falifaly, mitory fitiavana hiteny hoe tena tia olona, fa tsy hoe mitory fifaliana kanefa le mpihira motsimotsitra be daholo, mitory fitiavana kanefa le mpihira mankahala olona tsy tia olona. Zany zay ataoko hoe manahirana be eo atsika miakanjo fotsifotsy tahaka an'izao ny mitory ny filazantsara mba ho hitany amin'ny endritsika avokoa zany fahadiovana izany. Taratasy avy amin'ny foibe fiaraha-misakafo amin'ny jobily fisotrondronon'ny ramatoa docteur Ravalomanana Charlotte izay mpitandrina sady mpampianatra ao amin'ny fakulté. Misy fiaraha-misakafo izay atao amin'izany fankalazana izany eny amin'ny espace kryptone Ambomalaza amin'ny 12 Jona. Mandraisana anjara amin'izay moa 40,000 ariary. Dia isika afaka mandray anjara na dia hoe tsy afaka mividy an'izay tapakila izay iray manontolo aza, afaka mandray anjara sika dia manantona anay amin'izay fandraisana anjara izay. Avy amin'ny fikambanan'ny vadin'ny mpianatra izay mpiomana mpitandrina. Ny vadin'ny mpianatra mpiomana mpitandrina ao amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga dia mikarakara hetsika fankalazana ny fetin'ireny amin'ny zoma 17 be ho avy izao. Izay dia atao eny amin'ny toeram-panomanana moa izy io eny Ambatonakanga ihany. Amin'ny 10 maraina misy ny Fanompoam-pivavahana ao amin'ny FJKM Ambatonakanga. Dia avy eo misy ny varotra fampiratiana ao aorianan'izay Fanompoam-pivavahana izay. Dia manentana antsika mba anohana anireny vadin'ny mpianatra ho mpitandrina ireny. Amin'ny alarobia 20 Mey izao fankalazana n'Andriamanitra noho ny 70 taona na mpitandrina sy ny 20 taona ny fiara-miasa tamin'ny mpitandrina Ranoro Vololona Vonina izay mpitandrina ao amin'ny aumônerie FJKM HGRA AP Flou izy io. Dia manasa antsika fa hisy ny Fanompoam-pivavahana amin'ny 7 sasany maraina amin'izany alarobia izany izay Fanompoam-pivavahana tarihan'ny synodam-paritany. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy ny fanantenana finjanganan'ny tena maty no ampandrenesinay anareo fa ny ava-malalanay. Raha 900 Rakotomalala Edmond dia nodimandry tamin'ny talata lasa teo rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Ny vadiny ho ny zanany ny reta-po aminy eto amintsika Rakotaromanana Marcel sy ny zanaka aman-jafiny. Ny nofiny dia efa voalevina tamin'ny zoma lasa teo teny amin'ny fasandrazany teny Andranovory.
Fararakitra avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy raha Antamalala Micheline izay nentina teto tamin'ny alahady lasa teo nanome fararakitra 20 000 ariary. Ny tokopira-tany ketsa dia mampandre atsika fiangonana fa andeha ho any amin'ny FJKM ambohitra angano izy ireo amin'ny sabotsy alahady ho avy zao. Eny amin'nisy amin'ny pasteur Iadja zany FJKM ambohitra angano izany. Miainga eto amin'ny fiangonana izy ireo amin'ny sabotsy amin'ny fitora maraina dia miverina ny alahady. Ny sapatia ny komiti-pivondronana ary ny mpiandraikitra dia mba mijanona ao aorian'ny Fanompoam-pivavahana toy izany koa ny sapana vokovoko manga rehetra mba mijanona avokoa ianareo ao aorian'ny Fanompoam-pivavahana. Raha riva any amin'ny 5 ao aorian'ny firavan'ny maintimolaly ny sampana fifoazana dia mba atsona avokoa tsy ny pira ihany fa ny sampana fifoazana rehetra mba hianatrira hira faneva ny 520 taona no manomboka ianarana amin'izany. Ny sampana dorcas dia manao lasitselatra amin'ny alarobia ho avy zao eny Ameritsetosika dia mba misoratra anarina mampiasa am-piangonana izay mpikambana andeha amin'izany lasitselatra izany. Amin'ny talata ny sampana dorcas ihany olazaiko dia tsy misy fivoriana ianareo fa mandeha manatrika anty kolo voninkazo ty. Tsy anty hoe kolo voninkazo fa tsy kolo hafa akory kolo voninkazo izay karakarain'ny FJKM Ambohitately izy io manomboka amin'ny 13 Mey ka hatramin'ny 20 Mey ery amin'ny Sahamikanto avaratra Tanimora. Dia amin'ny talata io zany ireo mba tsy misy fivoriana fa mandeha manatrika an'izay eny amin'io toerana io. Misy zavatra maro samihafa eny ho hitatsika eny ho hitanareo eny misy varotra fitaovana ilaina amin'ny fikarakarana zaridaina, amin'ny fampirantiana, resaka mahakasika ny voninkazo sy ny fanaingoana trano, fiara sy ny tahaka an'izany izay no zavatra ho hitanareo eny. Ny manaraka dia mbola isy ihany ny fisaorana izay ho ataon'ny komity solotenan'ny komity rehefa ao aorianan'izao fitenenako izao fa ny fiangonana ray aman-dreny mpitandrina sy ny baraon'ny fiangonana dia manantitra misaotra atsika rehetra makasitraka indrindra asika fiangonana ny sampana sy ny fikambanana tamin'ny fitsangatsanganana izay nikarakaraina mba hoentina amin'ny fanaovana ny tsangam-bato ny ray aman-dreny mpitandrina izay nodimandry nefa mbola misy eo ny fianakaviany dia izay no anaovantsika izay tsangam-bato lehibe izay. Saorantsika tamin'ny finiavana sy ny ezaka rehetra izay natao dia ny vokatra moa dia azo iverina fa tena hoe nahazo vokatra tsara tsika tao anatin'izany zavatra nataontsika izany. Ny vokatra azo tamin'izy iny dia nahazo sika 5 149 600 ariary na 25 748 000 francs. Zay vokatra azo atao hoe tena hoe tsara azotsika tamin'izany ezaka izany. Ny autocollant izay namidy teny ilay misy ny sary fiangonana sy ny sary fianakaviana mpitandrina dia mbola misy ambony ihany ozy izy zareo tompon'andraikitra dia mbola afaka mividy isika an'izay autocollant izay. Ny sampana sekolelady dia manao opération gâteau. Efa fanao tahaka an'izao rehefa akaiky ny fetin'ireny opération gâteau amin'ny fête de mer izy io amin'ny alahady. Eto amin'ny fiangonana no atao dia aorianan'ny Fanompoam-pivavahana no andraisana azy. Dia ilay solombary 500 ariary sy 1000 ariary dia amin'ny lahady heriny ihany koa ny farany
amin'ny fanomezana an'izy io. Dia mba hampatsiahivina isika ray aman-dreny amin'ilay hetsika izay atao amin'ity volana jona ity, izay karakarain'ny aumônerie FJKM, izay any an-tanana ny ankizy mba hanome kilalao na arendrina na sakafo izay atsika fa azo zaraina mba homena an'ireo ankizy sahirana misy fizarana an'izay eny amin'ny EPP, dia mba mandray anjara amin'izany isika. Aorian'ny Fanompoam-pivavahana dia misy ny fivorian'ny mpihevitra rà, efa nahazo fakatoavana avy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina amin'ny hitariana an'izay fivorian'ny mpihevitra rà izay. Misy zavatra vitsivitsy izay tsara ho fatatsika mpihevitra rà, dia manasantsika anatrika izany fivorian'ny mpihevitra rà izany. Mialohan'ny farany dia ny ray aman-dreny mpitandrina, araka ny hitantsika eo tsy eo izy fa noho ny hiraka sy ny fanasana izay nataon'ny synodam-paritany Matsiatra Soa Fianaratsoa, dia lasa nandeha nanao an'izay hiraka sy fampianarana izay ihany izy. Kanefa dia misy afatra izay napetrany fisaorana sy fankasitrahana fiangonana manontolo noho ny fiambonana masina izay nasehontsika nandritra ny fitsangatsanganana fiangonana sy ny fanomezan-tanana mba ho fanatanterahana ny tsangam-bato. Tolorana fisaorana ny sampana sy fikambanana izay nitarehan'ny firaisan'ny sampana tamin'ny fanatotosana ny asa rehetra Jesosy tompony amaly fity anareo. Dia mivavaka sy mampahery ny atoko-pira maintimolaly amin'izao alahady natokana hiara-mivavaka izao mba hirezatrany amin'ny asa fitoriana izay tanterahanareo fa ny tompo momba anareo raha tsiketraka ianareo. Mba hifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Araka mpisaorana misaoran'Andriamanitra aho amin'ireo tombonandro maro nomenao aho ka nahatratrarako ny tsingeritaona nahaterahako. Misaotra anao aho noho ny fitahinao ka vita somatsara ny zavatra no karakaraiko, manolotra vola 30,000 ariary, ho an'ny mpitandrina 10,000 ariary, ho an'ny W 20,000 ariary. Ny farany dia ny sampana mpanazava stily dia nandray rakitsary iny fitsangatsanganana izay nataontsika iny. Azo ny rakitsary avokoa zany ireny fitsangatsanganana video zany, fa tsy hoe rakitsary tsy metsika akory zany, fa video, azo video avokoa zany iny fitsangatsanganana izay natao iny. Dia efa afaka mividy an'izany isika ary afaka manao commande ihany koa raha ohatra tsy ampy izay efa netiny ihany. 2,000 ariary ny vidin'izany rakitsary izany manentana antsika mandray anjara, satria dia mbola ny vola azo amin'izany mbola entiny anampiana ihany koa amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanaovana ny tsangam-bato. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mbola manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy avana. Ombako manana ny amin'ny namana sy teo aloha ny fiarabana ho anareo antoko-pira maintimolaly amin'izao alahadinareo izao. Zavatra roa ihany no ambara ry havana sy andraisana fitenenana amin'ny alalan'ny firaisan'ny sampana. Tena misaotra antsika rehetra izay nandeha tamin'ilay lundi de Pentecôte. 900 mianaka tsika ny tany. Tsika zany tsy mba manoatra le fanisany jiosy, tsy isaina ny ankizy sy ny vehivavy, fa ny amin'ity tena nisaina mihitsy tsika 900 eo tsika. Tena misaotra tsika tamin'ny fandaminana rehetra, tamin'ny nanomboka taty amin'ny fakana fiara zany, tamin'ny fandraisana ny sakafo masaka tany zany. Tena misaotra tsika rehetra. Dia tena ampirisiantsika fa voavoalohany iny. Ary ny tena any an-tanana dia zao ny hoe mbola isy ny manaraka ka mino ary havana fa tena ho ataontsika tena mafimafy noho iny ary tsaratsara noho iny ny amin'ny manaraka eo, satria
fantatsika fa mbola ezaka mihitsy ny amin'le tsangam-bato ary zany ny tena any an-tanantsika fiangonana manontolo mba tena vitrika ny sampana ino aho fa tena anao be tsika androany ariva zany efa misy poisson fruit maromaro amalina senakisoa tena ao tsara zany a ino aho fa mbola anao mihoatra ny mainty-milaly amin'ny tsangam-bato a fa tsy ho zay ihany ny atolony eo tsika rehetra mihitsy tena mbola anao tsara amin'ity tsangam-bato ity dia mahereza aby ry havana mahereza fa tsy ho foana tsy akory fikelezantsika aina amin'ny tompo fa maefa be zany ny teny Paoly anampahery a ndreo rahalahy ny tany Korinto maefa be betsaka zany no atotona ho an'ny tompo dia ataontsika voninahitr'Andriamanitra zany rehefa aoriana ny mpihevidrara zany a itsika braony firaisan'ny sampana rehetra tsy le braony sampa firaisan'ny sampana io zany fa itsika le sampana manontolo dia mba mijanona tsika fa isy fandaminana ho ataontsika mikasika an'izany a sy ny toe-bolatsika ao amin'ny firaisan'ny sampana ho ampahafantarina atsika zany aoriana ny mpihevidrara zany a dia mba mijanona tsika farafaratsy mba mandefa solotenao ianao a ao anatin'le sampana fa manjary tsy arakitsika le fivoriana tsika ao anatin'ny fiazakazahana ihany zao a dia tena mila mahery tsika ny amin'izany asan'ny tompo zany dia samy tahin'Andriamanitra dia ho azo ny voninahitra amen. Vavaksika ry havana andreo mpanompon'Andriamanitra nanao rakopiso dia tompo Andriamanitra eo mankasitraka noho ny fitiavanao mankasitraka noho ny somaro be izay nomenao anay misaotra noho ny amin'ny mpanomponao izay nandray fahasoavana sy fitahiana avy aminao misaotra noho ny tompon'androm-pahavelomana nomenao azy fanahitra tsara ny herintaona nahaterahany misaotra fa ianao no nanome azy fahavelomana misaotra anao satria vita soma tsara amin'ny zavatra nokarakarainy avy aminao tompo ny zavatra rehetra ianao no mandamina ny zavatra rehetra koa fifaliana ho anay fiangonana ihany koa ny misaotra anao noho ny amin'izany mpanomponao izany tompo dia ampahirezo mandrakariva ny mpanomponao ataovy mahatokanao hatrany izy mandritry ny androm-piainany rehetra omeo azy ny herim-pinoana ny herim-panahava aminao aoka ianao no ho tompon'ny fiainany manontolo ianao no hanapaka sy hanjaka amin'ny fiainany ka ninona zavatra kasainao atao dia mbola hanampy azy hatrany ianao ary tsy ahafoana hasaraka azy dia mizay tompo fa omba ny fiangonanao mandrakariva ihany koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Zao ry havana dia hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika tsarovy fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.
Andeha hitsangana amin'ny fiangonana n'olon-tra ny rakitra. Hira fahaefatra andiany fahaefatra no tanterahintsika. Hipetraka ny fiangonana. Sao dia tonga eo amin'ny asa sy fampiarezana isika, koa manasa antsika hanatrika izany fotoana izany. Ny hira 570 no ataontsika dia hiomana amin'izany ny mpiandry. Hira 570. Vavakantsika ry havana. Tompo Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay fa nandre ny teninao izay tamin'ity androany ity, izay hoe mpanompoka ianao. Ianao tokotra Tompo no nitantana anay tamin'ny tady mahazaka ny fitiavana. Ary ianao koa no efa nifidy sy nanendry anay Tompo, apetraka ao anatinay fanahinao Andriamanitra. Ary tena tsampanay Tompo,
fa tena misy valerany eo anatrehanao Andriamanitra izay. Ankehitriny ary Tompo, fona ho an'ireto vahoakanao reto, mamindrafo amin'izy ireo, mamelany elo. Ravakina ny teny pahefana, hoentina ny renana izao masomasina izao. Ianao Tompo ny aloha lalana amin'ireo mpanomponao. Eny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sady lohan'ny mpiandro ny nandratra izany vavaka izany. Sotra indrindra raha eo. Amen. Hovakina ny teny pahefana dia hoentina hanorina izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa. Ary ianao sa lehibe noho izany azy izy, satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny dia ataoko izany, mankalasana ny ray ao amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tsy hay ianareo dia hitandrina ny jijo. Ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatiny. Aro izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohina. Ary izao famantaran'izao no anaraka izay mino. Hamoaka dia minio amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rano izy. Ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy, dia nampakarina ho any an-danitra ka nipetraka ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitory-teny eny tsy tolo eny. Ary ny tompony niarana asa taminy ka nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana izay momba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany, dia ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany, dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona ka hangataka izany, dia ho azona avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangona androna telo amin'ny anarako, dia eo afovoany aho. Ary indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nandrahandra ihany no andrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza zany izy dia nanisy raisona. Na elok'iza no velanareo dia voavela izany. Ary na anisa kosa anareo dia tsy voavela izany. Amen. Mivavaka isika, Jesosy Kristy tomponay, ataona indrindra zay teny pahefana nanaovana izao asa masina izao. Satria ny teninao mba ianao voninahitra ao, tamin'ny terana mako tamin'ny amako, ary mba ianao zava-mahagaga amin'ny teninao teny. Masina ny teninao, teny velo tonga fahariana vao anatinay. Teninao aina mahazo azy fahasalamana no fetra. Teninao fanely ny tongotsay fahazavana ary anay. Teninao sabatsy roa eto mandresy mpanjaka mamisena. Audina soranary ny asa majesty tera pokotoa. Dia io ny mpanomponao izay andraoka ny asan'ny satana sy fanahaka atrehatra. Ny fananao masina miasa amin'ny mpanomponao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ilay vaomby teo amin'ny azo fijaliana, tompony tompo, mpanjaka Andriamanitra velona, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nandidina sy androana ny asa matin'ny satana rehetra. Miala dia mandehanina reo any amin'ny farimy rehetra afo, any ny toerana voatondrany devoly sy miaramilany. Mandehany ianareo eto daholo ny entanareo rehetra, ny entanareo ny fitaka, ny lainga, ny aretina, ny faratsiana rehetrarehetra dia mandehana eto any amin'ny farimy rehetra afo any. Efa an Jesosy reto vahoaka reto tsy ananareo fahefana intsony, efa vidita ranosoa ireo, ko mandehany nareo mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy ianareo. Zay rehetra nididina sy nirona tamin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo miverimberina intsony. Mivoa, mandehany ianareo, miala ianareo any amin'ny farimy rehetra afo. Vavaka tsika tompoko.
Ty Jesosy Kristy tompo-mpanjakana eo. Misaotranao izay. Idera mankalaza manome voninahitrinao an-trany. Ka mbola najorony eto eto mpanomponao. Tolony filazantaranao amin'ny latsara avy. Gataka aminao nefa Andriamanitra tompo. Ny teninao masina amin'ny teny misy fa tsy mahefa nina raha misaraka aminao. Ka mangataka aminao zay tompo. Fitaovana ihany zay hirakiraka ihany. Fa anao le asa tompo. Asa tokony ataon'ny enjely zany. Kanefa najorony eto zay anao zany sanao. Tompo malalo misy matoky zay fa mombanay manakariva ianao miara-dalana ilolanay amin'izany rehetra. Dia minahatonao disaona ny resaka tanjany vavaka. Ohatra ray eo, amen. Fa ody sy tompo hoe rehetra manatona dia tsy ho laviko mihitsy. Koa manisa ty aminareo zay mafitrina. Fa izaho rehefa tsy aza misalasala. Tompo amehiro anao. Ataontsika ny hira fa 20. Ny atoko pira mainty malala zao no anao ny hira. Miantsy ny anarany tesay, ho resy ny favanna.
Ny hira fadimy amby sivifolo sy roanjato nataontsika izao. Hira fadimy amby sivifolo sy roanjato amin'ny firana FJKM. Eva
Ny atoko pira mainty milala zao no anao ny hira. Hira fa enina ambin'ny folo sy telonjato amin'ny firana fifoazana. Hira fa enina ambin'ny folo sy telonjato amin'ny firana fifoazana. Salema
Hira fahadimapolo sy dimanjato amin'ny firany FJKM. Hira fahadimapolo sy dimanjato.
isaoranay ianao ry tompo andriamanitra ay no ny asa masina izay notanterahana tamin'ity anio ity tsapanay tokoa andriamanitra mampahery ny tsirairay avy ianao ary mbola mampahery anay hatrany hatrany terizy ho anao tompo reny mpanomponao reny natonanao tamin'ny fotorotoro sy mangorakoraka satria ny fotorotoro sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinotsinon'andriamanitra raiso ny fiainanay ho ampelan-tananao andriamanitra fa tsy misy maharombaka izay ampelan-tananao erany eo anao andriamanitra ray zanaka ary fanay masina ary mitahiry anay mandrakariva eo anatin'ny famindramponao sy ny fankasitrahanao ny olonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Misaotra an'Andriamanitra isika no ny fahatanteran'izao fanompoam-pivavahana izao. Andeha hitsanga isika andray ny havatra sy ny tsotrano. Toy izao ny havatra izay omen'Andriamanitra antsika arak'izay hita amin'ny Kolosiana 4:4 andiny 5 sy ny 9 manao hoe mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ho velany ary araoty ny andro azo anaova-tsoa. Aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamosira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Raiso amin'ny finoana ny tsotra natolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Hita ianao anie ny Tompo ka ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Amen. Ipetraka amin'ny fiangonana ivavaka mangina. Man'Andriamanitra irerana voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen. Raha soatsika rehetra tompoko. Misy mpihevitra raha rehefa avy eo dia manasa antsika ihany koa hanatanteraka izany.